Fa ny farana androany tetsy amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolotsaina tetsy Mahamasina kosa ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar andiany voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Amin'ny ankapobeny dia naomby ny hetsika, tsy nanafina ny fahafaham-pony ny mpikarakara dia ny Madavision izany ny andinindin'izay. Nahita pahombiazana ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar andiany voalohany tamin'ity taona 2024 ity, izay nokarakarainy ny Madavision tao amin'ny lapany fanatanjahantena sy ny kolotsaina tetsy Mahamasina. Ny katona androany tokoa ity hetsika ity, izay nahafahan'ireo mpitsidika ny an-tsena nanomana ny fetin'ny Pasika. Nandritra ny 4 andro moa ny hetsika, ho an'ny mpikarakara dia hitratra ny tanjony. Tao anatin'izay 5 andro nanatanterahana ny hetsika Grande Braderie de Madagascar andiany voalohany tamin'ity taona 2024 ity dia ho anay mpikarakara dia azo lazaina fa afa-potokoatran'izay satria tonga namaly ny antso ireo mpitsidika marobe. Ireo mpivarotra tatiko moa dia nanao izay nety mihitsiny tamin'ny fanomezana ny fihenam-bidy ho an'ireo mpitsidika ary manome toko sahady izy ireo ho amin'ny braderie andiany manaraka amin'ny fête de mer, zany hoe ny fa 7 ka hatramin'ny fa 7 ny volana May zao fa dia maro ny karazana entana izay hoentin'izareo eto amin'izay fotoana izay amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny. Efa nanome fotoana ireo mitsidika mahazatra ny la Grande Braderie de Madagascar sahady ny Madavision amin'ny fa 13 hatramin'ny fa 17 ny volana May ho avy zao, mandritra ny andiany natokana ho fanomanana ny fetin-dreny ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina hatrany no anatanterahana izany.